Mpifaliana mandrakariva trany niara-bananao amin'izao andro alahady maraina zao manaraka ny fampianarana momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izay arahantsika isaky ny alahady eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy fampianarana faha 9 sahady zao fa tsy vehivavy faha 9 misy fotoana antsika mianatra vehivavy maromaro ao anatin'ny lahady anankiray izay anarantsika momba ny Estera. Isan'ny vehivavy malaza indrindra sady iray amin'ireo vehivavy anankiroa mitondra anaran'ny vehivavy ao amin'ny boky ao amin'ny baiboly Estera. Iza ilay vehivavy faharoa mitondra anaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly raha fantatrao? Efa nianarantsika teto? Avelako anao no mamaly anazy sady mampatsiahy anao hoe efa misy fampianarana 5-10 hafa zany momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly efa nianarantsika tato amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy, ary ity fampianarana ity no mamarana ny fampianarana 3 tamin'ity volana avril ity izay nianarantsika momba an'ireo vehivavy 3 sady amaranantsika koa ny fifaninanana. Misy fifaninanana azahoana 5,000 ariary isam-bolana momba an'ireo vehivavy izay ianarantsika isam-bolana eto amin'ny pejy dia amin'ity volana ity zany dia i Naomi ilay rafozan'ny Rota ny voalohany i Hulda ilay mpaminany vavy ny faharoa ary Estera ilay ianarantsika androany vehivavy jiosy nanao vy very niainy mba hamonjeny an'ireo mpiray tanin-drazana taminy tany lavitra no izy telo ireo moa ny faninanantsika, ary raha mijery ianao any amin'ilay fifaninanana any tena mafana ny fifaninanana tamin'ity volana ity satria efa misy mahita valiny 300 mitovy anankiroa any fa ny fepetra moa dia hoe sorato izay rehetra fantatrao momba n'izy telo vavy ireo ataovy ao amin'ny commentaire azonao ampiana tsikelikely, azonao ovana mandra-pahatonga ny faran'ny volana avril, izany hoe amin'ny larobia zao zany 30 avril amin'ny 12 alina no jerentsika hoe iza no mahazo an'ilay 5,000 ariary amin'ity volana avril ity izay mahita valiny maro indrindra sady marina. Ka raha hitovy koa zany ny valy omen'ireo mpandray anjara ireo dia tena ho sarotra ny fandidiana hoy izay tenin'ny dokotera mpandidy izay moa, fa mino aho fa mandra-pahatonga ny larobia sady mbola tsy nanome valiny momba ny Estera mihitsy izy roa izay mitarika ao amin'ny fifaninanana ao dia isy différenceny kely eo amin'izy roa, fa raha sendra mitovy zany tsy anatin'ny fepetra moa izay fa hisy riskan'izay amin'ity volana ity raha sendra mitovy ny valiny hitan'izy roa dia zarain'izy roa mitovy zany ilay 5,000 ariary, samy mahazo 5,000 sy 4,000 ariary izy roa raha ohatra ka mitovy ny isan'ny valiny hitany mandra-pahatonga ny alarobia fa 30 ny volana avril amin'ny 12 alina amin'ny orany Madagasikara. Izany hoe nanaraka n'ilay tetiarana any amin'ny Matio antsika nanomboantsika ny fianarana teto amin'ny pejy ireo vehivavy matriarika 5 voalaza anarana ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Dia avy eo nirosoantsika ireo vehivavy rehetrarehetra tamin'ilay taranaka 4ambinifolo voalohany nanomboka tany amin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida mpanjaka. Dia tamin'ity volana ity zany tokony ireo vehivavy rehetrarehetra voalaza araka ny tetiaran'ny Matio manomboka tamin'ny Davida mpanjaka ka hatrany amin'ny fahababoana tany Babilôna fa indrisy araka ny averimberintsika eto foana ny baiboly dia isan'ny boky ahitana ny atao hoe seksisma, izany hoe hafa tanteraka mihitsiny ny vehivavy sy ny lehilahy, ary matetika dia ambaniana sy tsinontsiniavina ny vehivavy, tsy tononona anarana, tsy isaina, tsy lazaina ny mombamomba anazy, nefa nanomboka tamin'ny tantarany namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tsy nisy tantara manerana an'izao tontolo izao izany hoe tsy nisy vehivavy, fa tsy voasoratra, tsy voatantara fotsiny ny momba ny vehivavy. Ka ato anatin'ity taranaka faha 400 manaraka ity zany nanomboka tamin'ny Davida mpanjaka ka hatramin'ny fahababoana tany Babilôna dia tsy nisy vehivavy taranaky Joda mihitsiny voatonona ankoatran'ny Hulda. Hulda ilay mpaminany vavy ny anarantsika tamin'ny heriny. Fa araka ny hitantsika tamin'ny heriny anefa be dia be ny vehivavy voatonona
Fa araky nitondrana amin'ny fampianarana eto am-pejy moa de ireo vehivavy amin'ny taranaky joda hatrany amin'ny Maria renin'i Jesosy any aloha no ianarantsika mitohy mba sady mianatra ny tantarany tetiarana araka ny Matthieu tsika no mianatra tantaran'ny fiangonana no amin'ny maha-fampianarana soratra masina anazy sady misy resaka teôlôzia ao ary indrindrandrindra ny hitondrantsika ny fampianarana eto am-pejy moa de mijery misimisy kokoa ny momba an'ireo vehivavy ireo amin'ny fomba fijery feminista, ilay hoe feminista teôlôzia zany. Ka nahatonga antsika tamin'ity volana ty zany nisafidy hianatra Naomi. Naomi ilay rafozan'ny Rota de vao marina fa taranaky Joda izy na de tsy voatonona ao anatin'ny tetiarana io aza fa i Hulda ihany no tena araky ny voalaza amin'ny mpikaroka teôlôjika koa aza hoe taranaky Joda fa i Estera de tena tsy taranaky Joda mihitsy fa voalohany izy isan'ny malaza indrindra, faharoa izy avy amin'ny fokony Benjamina, iray amin'ireo zanaky Jakoba 12 ary teo akaiky kely ny fodian'ny zanak'Israely avy any Babilona de zay no nanambarantsika anazy iarahantsika mianatra ao anatin'ilay taranaka 712 faharoa satria tsy misy vehivavy voatonona anarana mihitsy zany voapirofo fa taranaky Joda amin'io taranaka 712 io ao amin'ny baiboly kanônikantsika fa be dia be moa ny soratra zay tsy voakilasy ao anatin'ny kanonan'ny baiboly misy an'ireny hoe boky apôkrifa, misy boky historika, misy boky ara-tsôsialy sy boky tantara samihafa zay sady manapirofo zavatra samihafa manamarina ny zavatra voatantara ao amin'ny baiboly. Ka ny momba ny Estera zany be dia be ny teôlôjiana no manao kritika sy analizy, manao miady hevitra zany mandraka ankehitriny hoe tena nisy tokoa ve i Estera satria ny antony de tsy misy source ahitana ny tantaran'i Estera mihitsiny sy ny tantaran'ny Andohany io fetin'ny Porima io amin'ny fikarohana zay hitan'ny siansa mandraka ankehitriny zany afa-tsy ty bokin'i Estera ty ihany. De misy amin'izay zany ny mpikaroka teôlôjia ty aoriana miteny hoe mety tantara noforonina fotsiny tena nisy ilay mpanjaka Ahasuerosy voalohany, ilay vadin'i Estera fa tsy voapirofo ara-tantara mihitsiny zany amin'ny source arkéolôjika na historika na source scientifique samihafa apelatanan'ny mpikaroka ankehitriny hoe tena nisy tokoa ve ilay Hadasa ny tena anaran'i Estera ny anaran'ny Jiosy fa nampiasa anarana persiana izy ilay nahatonga anazy Estera ka voatantaran'ny bokin'i Estera. De mbola misy zany na teôlôjiana ary miteny hoe mety isan'ireo antsoina hoe angano na tantara fiction fa tsy tena nisy zay voatantara ao amin'ny baiboly zany ny tantaran'i Estera fa tsy tena nisy akory Estera fa ny tena nisy kosa voapirofo ara-tantara de ilay mpanjaka Ahasuerosy Aserosy voalohany izay nanjaka teo anelanelan'ny 486 465 talohan'i Jesosy Kristy, voapirofo fa tena isan'ireo babon'ireo firenena babilôniana ny firenen'Israely tena nisy ny zanak'Israely nentina avy any Jerosalema, nentina nifindra natao sesitany tany Babilôna de tena nisy ny zanak'Israely nijanona tany rehefa tonga indray ny fanjakan'ny persiana nandresy ny babilôniana ka lasa mpanjaka persiana indray zany no nanjanaka an'izao tontolo izao rehefa lany lefy indray ny babilôniana ka azo eritreretina zany fa tena nisy tokoa i Estera satria ankalazainy zanak'Israely sy ny Jiosy mandraka androany ilay fetin'ny Porima izay tantarain'ny bokin'i Estera moa hoe nanomboka tamin'io tantara nisy tao anatin'ny bokin'i Estera io zany no nampisy an'ilay fetin'ny Porima. Araky ny averimberiko sy aporisiko antsika mpanaraka ny fampianarana eto foana, vakio amin'ny antsipiriany
ilay tantara ao amin'ny baiboly rehefa vita ny fampianarana izay ataontsika eto, na mialoha ny hainoana ao an'ilay fampianarana aza ny tena tsara kokoa satria araka ny maha-fampianarana anazy tsy ho vitantsika anatin'ny adiny iray ny hanazava ny bokin'i Estera iray manontolo izay ahitana toko tsy andininy maromaro fa izay tena votoatiny sy afatra telo ngeza indrindra fezoko anatin'ny afatra telo ihany mba tena hoe tsy ho adinontsika ny isaky ny fampianarana izay ataontsika eto fa ny bokin'i Estera misy toko 10. Dia manasa anao hamaky an'io mba hahazahoanao misimisy kokoa ilay fampianarana izay ataontsika eto fa ny lesona telo zany. Ny lesona telo be indrindra indray izay anarantsika androany avy amin'ny tantaran'i Estera satria tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny Vasty. Vasty ilay mpanjakavavy talohan'i Estera voatantaran'ny bokin'i Estera mialohan'ny tantaran'ny Estera ny momba anazy dia izao hoe voalohany aloha tsara tarehy ohatra ny Vasty koa i Estera matoa voafidy izy araka ny kritera ny fidianana tamin'izay moa dia tena hatsara tarehy ary tena tsy niraharahan'ny toerany mahampanjaka vavy anazy tahaka ny Vasty koa izy rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy nijoroany ho an'ny kaozy ambonimbony kokoa noho izany toerana izany. Izany hoe i Estera izany ny lesona ianarantsika vehivavy amin'ny fiainany dia izao hoe misy vehivavy tena miditra risika amin'izay position karazany hoe privilégié ananany amin'ny mahampanjakavavy anazy ho fiarovany ny maha izy azy sy ny mpiray firenena aminy tahaka ny Estera fa ho jerentsika avy eo moa hoe inona ny tena manam-pahendrena sady manam-pahaizana sady manam-pinoana ny Estera raha ampitahaina amin'ny fijoroan'ny mpanjakavavy Vasty ilay mpanjaka teo alohany. Ny lesona faharoa koa izay tsy hitovizan'i Estera amin'ny Vasty dia izao tsy mba netineti-po fotsiny izy na maimaika nandeha tamin'ny herin'ny tenany fotsiny nanoloana ny zava-nisy natrehany nitovitovy amin'ny an'ny Vasty ihany fa nandeha tamin'ny finoana i Estera. Niantso fifadikanina aloha i Estera vao nanao action fa tsy avy dia nanao réaction à chaud ka nahaveriny sezany tahaka ny Vasty. Ity isany sarotra indrindra ianarantsika vehivavy be émotion ka indraindray tsika tsy manana stratégie sy tsy manana fahaizana sy fahendrena manana plan stratégique tsara tahaka ny Estera. Ary ny lesona fahatelo dia tiany ngeza indrindra ho antsika vehivavy kristianina. Tsy nivavaka sy nifadianina fotsiny sy nanana plan fotsiny Estera fa tena nitsangana izy rehefa avy eo rehefa avy nivavaka natoky tsara fa miaraka amin'Andriamanitra izy nanao action nijoro nitsangana. Fa ny zavatra matetika henoko amintsika vehivavy malagasy dia hoe mivavaka tsika dia miandry ny sitrapon'Andriamanitra dia miandry an'izay hitondran'Andriamanitra antsika eto fa tsy manao an'ity etapy fahatelo izay nataon'i Estera ity hoe rehefa nivavaka tsara tsy nandeha irery fa niaraka tamin'ny jiosy rehetra tany Sosa dia nitsangana amin'izay izy nandray andraikitra fa tsy niandry fotsiny teo hoe rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia miara-maty eto antsika rehetrarehetra fa rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia hanao miracle hamonjy antsika eto Andriamanitra fa tena nitsangana Estera nijoro niditra risika tsy ny position ny mahampanjakavavy anazy tahaka ny Vasty fotsiny fa tena niainy mihitsiny en risque mety ho faty mihitsiny izy nanao very niainy Estera fa tsy hoe niaro ny tenany fotsiny hoe za mety tsy ara-maty amin'ireo jiosy ireo fa za vadina mpanjaka fa nanao very niainy izy vehivavy jiosy mba hamonjy ny mpiray firenena taminy. Tsy tao amin'ny firenena misy azy izy amin'io fa any diaspora any Sosa any Etiopia io no
nijoro niady ho an'ny mpiray tanindrazana aminy. Ireo lesona telo ireo zany no ianarantsika sy ho voaboasantsika amin'ny tantaran'i Estera. Idirantsika avy hatrany ary ilay lesona voalohany fa araka ny lazaiko teo tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny Vasty, ilay vadin'ny mpanjaka Ahasuerosy voalohany ilay talohan'i Estera ny tantaran'i Estera. Ka andao resantsika vetivety aloha ny momba ny Vasty. Ny contexte historique zany dia zao hoe rehefa lany hery ny fanjakana Babiloniana izay natanjaka indrindra tamin'ny andron'ny teto amin'izao tontolo izao dia ny mpanjakan'ny Persia indray zany no nandrodana ny fanjakan'ny Babiloniana dia ireo zanatany ireo babo tany Babilôna rehetrarehetra lasa babon'ny mpanjaka Persiana indray. Fa ny tsy nampitovy anazy zany dia zao nanome liberté religieuse ny mpanjakan'ny Persia. Ary io mpanjakan'ny Persia io koa ary no mbola nandefa ny zanak'Israely babo tany amin'ny firenena Babilôna. Ny Babilôna moa zany dia ilay tanànan'ny Iraka iray manontolo. Any ilay Babilôna lazain'ny Baiboly raha mijery mapy atsika tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Tafiditra ao anatiny ao zany ry Israely, ry Gaza, ry Jordanie, ry Sinay sy ny any amin'ny mapy rehetrarehetra ankehitriny ireo firenena arabo rehetrarehetra ireo zany ilay teo ambanin'ny fanjakan'ny Babilôniana. Dia ireo rehetrarehetra ireo nitatra hatrany Etiopia, hatrany Inde ka hatrany Etiopia indray zany ilay fanjakany Persiana. Voalaza ao amin'ny Estera toko voalohany andininy voalohany io hoe misy hatrany Sosa, ilay Sosa io zany any Etiopia iray amin'ireo renivohim-paritany anankitelo ny fanjakany Persiana. Dia iray amin'ireo zany ilay misy mpanjaka vavy anankiray satria ny mpanjaka moa i Nebokadnezara voalohany zany dia manana vady samihafa izy fa tsy Estera rery. Dia Estera teo amin'ilay renivohim-panjakana anankiray tao Sosa zany no mpanjaka vavy nandimby an'i Vasty. I Vasty no mpanjaka vavy 4 taona be izao talohan'i Estera fa izao ny tantaran'i Vasty. Fanaon'ity Ahasuerosy mpanjaka ty zany ilay mpanjaka Persiana ty satria midadasika be ny fanjakan'ny royaume Persiana dia mitetitety an'ireo antsoina hoe capitale na firenendehibe misy ny fanjakan'ireo izy. Dia ity Sosa misy an'ny mpanjaka vavy Vasty ity zany ilay fandehanany rehefa eo amin'ny fotoanany winter moa na printemps. Misy vanim-potoana zany izy eo amin'io fanjakana io no mipetraka dia misy vanim-potoana hafa izy any amin'ny renivohim-panjakana hafa no mipetraka. Dia hatrany amin'ny tantaran'ny Vasty dia efa hitantsika fa rehefa tonga eo amin'ny toerana io izy dia manao fety be, manao fanasana an'ireo olona ambony mpitondra fanjakana, izay moa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany sady manao démonstration de pouvoirany zany izy ao anatin'io fety io no manao plan stratégique moa zany miaraka amin'ny miaramila sy ny maram-boninahitra sy ny tariny ny mpanjaka satria efa manangasanga tamin'io ny fanjakany Grika. Ny firenena Grika indray zany ny royaume Grika satria izay indray no natanjaka indrindra eran-tany taorian'ny Persiana efa nanangasanga tamin'io dia mijanona andro maromaro tany mihitsy zany i Ahasuerosy voalohany nanao plan stratégique niaraka tamin'ireo manam-boninahitra miaramila sy ireo mpitondra niaraka taminy tao hoe inona ny ataontsika hiarovana ny fanjakana, hitazomana ny herintsika foana. Dia manao an'io fety be io izy dia faranana amin'ny tena fihinanan-kanina be sy fety be miaraka socio-politique économique moa zany mazava ho azy ny dian-tany fa tsy dia hoe manaonao fety tia fety fotsiny. Dia tamin'ny mbola Vasty ny mpanjaka vavy efa 4 taona ny naha-mpanjaka vavy an'i Vasty rehefa mamamo Ahasuerosy mpanjaka, izay ilay maharatsy an'ilay toaka, tsy hoe toaka en tant que toaka no fady fa rehefa mamamo ny olona na dia mpanjaka aza dia manaonao foana. Dia inona ny zavatra nataony? Andana hozy izy ampanatsoe ity mpanjaka vavy fa anaovako démonstration de force koa
ilay vehivavy hoe asehoko anareo ny hatsaran-tarehiny zany Vasty mpanjaka vavy zany. Araky ny fikarohan'ny teolojiana feminista maro moa zany fomba fanao tamin'io fotoana io tsy hoe ny tarehiny tsara fotsiny no aseho, fa tena possible mihitsy hoe aboridana mihitsy Vasty, avoaka mihitsy koa zany ilay hatsaram-bikany, ilay hatsaran-tarehiny de io lay nolaviny Vasty. Tsy hoe vehivavy mandabe fahatany ny tenin'ny mpanjaka i Vasty fa tenin'olona mamo te hanaboridana ny Vasty manoloana n'olona manam-boninahitra maro no tsy nekeny Vasty teto. Fa ny ankamaroan'ny tradisiona kristiana nampianatra an'ity moa hatramin'izay ary isan'ny fitaovana mahery vaika hanerena ny vehivavy hanaiky ny zavatra rehetra tenenin'ny vadiny ity tantaran'ny Vasty ity hoe Vasty de vehivavy adala tsy manaraka tenin'ny vadiny ka very hatramin'ny sezany. Tsy izay le erreuran'ny Vasty fa nijoro tokoa izy maha vehivavy maha mpanjaka vavy anazy hoe non, efa mihoatra ny tokony angatahana amiko zany hoe aboridana aseho amason'olona izany, tsy anao an'izany za, fa ny fomba namaliny anazy no nahavery ny seza maha mpanjaka vavy anazy. Ary araky ny tantara moa de tsy nanenena ny Vasty mihitsy fa rehefa zany ny takinao amiko tsy mety amiko zany, miala za, tsisy nenina mihitsy amin'ny Vasty fa nijoro izy hoe non, mpanjaka vavy vehivavy manana ny maha izy azy tsy aboriboridana sy asehoseho anaovanao démonstration de pouvoir amason'olona de nandany mpanjaka teo amason'olona. Zay no natezitra ny Asoerosy, nahatsiaro hafa-baraka lay izy mirehareha amin'ny voninahitra be no nisy vehivavy nandazy teo amason'ny olona. Iny lay tsy nety tamin'ny Asoerosy mpanjaka. Azo inona zany fa efa fataon'ny Vasty ihany tsy manaraka ny tenin'ny vadiny rehefa mihoatra ny fefy sy anatin'ny hamamoana izy fa tamin'ity indray mitoraka ty teo amasom-bahoaka nanala baraka ny mpanjaka lay fandavana de tsy maintsy nandray mesura ny rétabliran'izay pouvoiran'izay teo amasom-bahoaka lay mpanjaka ka mbola soso-kevitra avy amin'ny lehilahy. Voalaza ny bokin'i Estera hoe tena tsy maintsy esorinao apabe maso koa ny maha-mpanjaka vavy an'io, sao de hianatra ny ataony daholo ny vehivavy eto amin'ny royaume-manao ka handandany tenin'ny vadiny. Tena saro-piaro amin'io fahefan'ny lehilahy lohany sy tsy azo toerina io zany ny lehilahy efa hatrany amin'ny andron'ny Asoerosy mpanjaka ka ny antony tena tsy nahavita moramora nyity fandavana indray mitoraka ty zany de satria teo amasom-bahoaka le izy no niseho de tsy maintsy nireglena teo amasom-bahoaka koa de nanomboka teo zany vao maika niamafy ilay fomba amam-panao hoe ny vehivavy tsy mahazo mandahy na de efa aboridana tahaka ny Vasty amasom-bahoaka aza. De zay no nampiongana ny Vasty teo amin'ny toerany raha manao lecture maimaika tsika de hoe tena vehivavy adala Vasty, zany fotsiny ve de nanariana ny sezany, fa ny vehivavy mahafantatra ny maha izy azy tahaka ny Vasty de tsy manaiky aboriboridana sy alana baraka sy atao tsinotsinona ho kaprisina lehilahy mamo na dia Asoerosy mpanjaka aza. Tsy ilay fijoroany amin'ny maha izy azy no erreur nataon'ny Vasty, fa ianarantsika amin'ny tantaran'i Estera fa i Estera koa tsy nitovy amin'ny Vasty indray ny azy tsy hoe hoalaio aty hoe Estera de aboridana de nanaiky, tsia, azo antoka fa tsy nanaiky an'izany koa i Estera, fa ny fomba nandavan'i Estera ny mpanjaka no tsy mitovy amin'ny fomba nandavan'ny Vasty satria ny an'i Estera sady maran-tsaina izy manam-pahendrena izy ary indrindrandrindra manam-pinoana izy. Araky ny tantara ao amin'ny bokin'i Estera zany de tsy misy mihitsiny na
soratra kely ahitana rirany hoe olona nanam-pinoana ivasity na olona nanan-tsaina sy fahendrena fa ny hatsaran-tarehy fotsiny ihany. Io moa le malaza be am'izay hoe fitaka ny hasarambika sy zava-poana ny hatsaran-tarehy raha tsy miaraka amin'ny fampiasana saina sy fahendrena, indrindrandrindra fa finoana marina aloha ny hatsarambika sy ny hatsaran-tarehy de tena mamitaka tahaka ny nahazo an'i Vasity. Fa raha io hatsaran-tarehy nomen'Andriamanitra antsika vehivavy io no ampiarahantsika amin'ny faran'hitan-tsaina, ampiarahantsika amin'ny fahendrena, ary indrindrandrindra ampiarahantsika amin'ny finoana, de tsy mba zava-poana zany. Zavatra namboarin'Andriamanitra tsara ve de sahanao hiteny anazy hoe zava-poana? Mba sasary ianao miteny an'izany. Misy an'izay teôlôjiana malagasy avantam-bata-miteny tena isan'ny inspiré anakahy ho tonga teôlôjiana féministe zay moa tsy adinoko mihitsiny zao hozy izy hoe anao miteniteny olona ratsy io moa mahay manamboatra tsaratsara noho n'io. Tsy haintsika no manamboatra olona tsika miseho miteny hoe mba ratsy re. Tsara daholo ny nanamboaran'Andriamanitra antsika fa ny masony tsirairay no misy hoe mety kokoa aminy, misy tsy mety kokoa aminy. Iverenako amin'ny ilazako hoe i Vasity sy Estera sy ireo vehivavy rehetrarehetra nianarantsika teto amin'ny pejy hatreto de voalaza ny baiboly tsara mihitsy fa tsara tarehy ary tsara zany hatsaran-tarehy zany ao amin'ny baiboly. Fa tsy hoe fitaka raha ohatra ka hatsaran-tarehy fotsiny tsy miaraka amin'ny faran'hitan-tsaina sy halalim-pinoana ary fananana fahendrena tahaka ny an'i Estera. Izay zany le nahatonga ny Vasity niongana tamin'ny maha-mpanjaka vavy anazy ary ny tanjon'ilay nitadiavana vehivavy virjiny ho vadin'ny mpanjaka hisolo an'i Vasity ka nahatonga ny Estera tafiditra ao anatin'ny tantara de tena ametrahana amin'ny baribary teo amin'ny fanjakana Persiana fa tsy teo amin'ny Israely hoe izay vehivavy tsara tarehy indrindra virjiny rehetrarehetra teo amin'ny tanàna teo na tiana na tsy tiana de nisamborina nentina tany amin'ny lapa, nampiaingona tanatin'ny ray volana, natao navoaka ny boteny de nasaina nandalo tsirairay teo amin'ny mpanjaka de ny mpanjaka nifidy arak'izay hatsaran-tarehy fotsiny. Zay ihany moa ny kriteran'ity mpanjaka Tserosy ity fa tsy hainy mihitsy zay background sy zay mombamomba anazy ihany fa izay no nahatonga ny Estera tsy fantatry Asuerosy mihitsy hoe vehivavy jiosy mbola isan'ireo jiosy babo taty fa tsy nody anie ity Estera ty Ary araka ny sosokevitra nolazainy cousin-ny an'i Estera moa zany de hoe mila aza mampiasa an'io anaranao jiosy hoe Hadasa io ianao rehefa mandeha any satria nalaza be ny tsy fitiavana jiosy tamin'io vaninandro niainany zareo io fa mampiasa anarana persiana hoe Estera. Ny hevitry ny Estera zany amin'ny teny persiana de hoe kintana, star, zavatra mamirapiratra eny ambony eny nifidy anarana persiana anankiray. Fa ilay Hadasa anarana hebreo de tsy nampiasaina mba hiarovana tena efa hatrany aloha tany zany ity maha stratégique ny Estera sy cousin izay nitaiza anazy ity fa tsy hoe vao nanomboka tamin'ity fotoana zay nijoroan'i Estera ty. Ary zay ny lesona tiako lazaina, tiako ampianarina antsika manaraka avy amin'ity tantaran'i Estera ty hoe ny fahasahiana tompoko, ny fahasahiana, ny fahendrena, ny faran'hitan-tsaina ary ny finoana de zavatra ianarana tsikelikely io. Fa tsisy olona avy de fa lasa saisay tampoka zany, na olona avy de manam-pinoana be tampoka zany, na olona avy de lasa narani-tsaina be tampoka zany ka lasa nahay be ho azy eo. Tsia! Ianarana tsikelikely. Raha tsy nandalo jardin d'enfant T1 ka hatramin'ny terminal anao tsy tonga any amin'ny université sy nanao fikarohana maro samihafa hoe de tsy ary nianatra mihitsy anie izy iny fa avy de fa nisaoty tany amin'ny université tany de lasa meilleur élève tampoka Tsia! Misy olona de tsy nianatra sekoelahady mihitsy anie izy tsy ary nandeha tam-piangonana zany fa avy de fa nianatra pastera izy de avy de fa teôlôjiana manam-pinoana be ho azy hoe tsy mba nampianarina an'izany fahalalam-pomba zany iny tany an-tranony tany fa de lasa manam-pahendrena ho azy teo. Tsia!
hoe maninona ary ny vehivavy malagasy no manaiky atao an'izao rehetrarehetra zao, na de fa olana de tsy miteny, na de fa vonovonoina ao an-tokantrano ao de tsy miteny. Tsy nampianarina hatrany amin'ny fahazazany ny vehivavy malagasy hoe mana-tsafidy ianao, manana ny maha izy azy ianao, afaka mijoro amin'ny maha izy azy ianao. Tsy nampianarina ny vehivavy malagasy zany, ka tsy omena tsiny fotsiny izay tratran'ny fanolanana, tratran'ny famonovonoana, tratran'ny tsindry azo lena, ka tsy afaka miteny, tsy afaka mamaly fa de eo mangina eo fotsiny satria tsy nampianarina tsikelikely. Heverintsika ray aman-dreny hoe zavatra tsisy dikany a. Ohatra hoe le zanakao miteny hoe mama tsy tiako ty laoka ty ohatra, marina fa tsy manam-bola hividianana an'izay laoka tiany zanakao foana ianao isan'andro, fa au moins mba mila hoe ekenao zany marina zany zanako, za koa anie de efa tsy de tia anazy ty loatra fa ity moa no mba vola ananantsika de miafiafy am'ty tsika indraindray fa rehefa manana vola indray mama de mividy an'le tianao tsika. Mila manomboka mbola kely zany le zaza de mila asehonao aminy hoe okay, henoko zany, zay no maha izy azy anao, je respecte zany no maha izy azy anao fa zao kosa azavaina aminazy tsara hoe tsy afa-manoatra nefa tsika zanako. Manomboka mbola kely zany ny zazavavy, raha terenao foana hoe io ny akanjo misy eo tsy maintsy anaovanao na tianao na tsy tianao, io ny laoka misy eo tsy maintsy hohaninao na tianao na tsy tianao. De gaga ve ianao rehefa lehibe izy hoe tsy mahay manday izy na de fa hiaran'izao tsy rariny rehetrarehetra zao amin'ny fiainany satria ianao ray sy reny na cousin nitaiza tahaka an'ilay nitaizan'i Estera teto no efa tsy miraharaha ny maha izy azy, tsy mihaino ny feony, tsy mivaloriser ny safidiny hatramin'ny mbola kely, de gaga fotsiny ianao rehefa avy hoe maninona ary reto vehivavy reto no manaiky lembenana. Ny vehivavy malagasy anisan'ny vehivavy hitako mba nahita kelikely ihany aho mba nampahitan'i Jesosy vehivavy samihafa ihany na afrikanina io na aziatika io na europianina na amerikanina, fa ny vehivavy hafa mba hitanao hoe mba samy mijoro. Ireo feminista samihafa teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao tena sanany eo na izy azy niady amin'ny tsy rariny niatra taminy, fa ny vehivavy malagasy tompoko, indrindra ny vehivavy malagasy kristianina, efa io ny sitrapon'Andriamanitra e. Azo fijaliana omeny Jesosy ahy efa devoly mampahory sy manao tsinotsinona anao zao de mbola Andriamanitra no ataonao fa manao anao toy izany. Ianao zay mihaino sy mijery androany ampatsiahivo ny tenin'Andriamanitra fa io fanaovan'ny fiarahamonina tsinotsinona anao io tsy sitrapon'Andriamanitra io tompoko. Safidin'olombelona io fa avelan'Andriamanitra hitranga ho an'izay manaiky hatao tsinotsinona, manaiky ho trindriana, tratran'ny fandemetsàina, indrindra ampiasaina ny baiboly hampanginana sy hampanekena be fahatanin'ny vehivavy efa ampijaliana amin'ny fomba tsy rariny intsony. De gaga fotsiny ianao raha mirongatra ny fanolanana Madagasikara, gaga fotsiny ianao raha hoe efa firy taona taty aoriana no niseho lay zavatra zay vao mitaraina lay vehivavy, satria tompoko tsy zavatra avy de mipoitra ho azy ny fahasahiana, tsy zavatra teraka ho azy ny fahalalana, tsy zavatra hay ho azy ny fananana finoana mahery, fa zavatra ianarana tsikelikely. Izay no isan'ny tanjona anaovana an'izao fampianarana mitohy isaky ny alahady eto amin'ny pejy zao. Mila miverina mianatra tsikelikely tompoko, isika vehivavy malagasy izay tsy najaina sy natao tsinotsinona hatrany amin'ny fitaizanantsika hatrany amin'ny mbola kely ka lasa manaiky an'izao tsy rariny rehetrarehetra zao manomboka ao an-tokantrano, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, hatrany anatin'ny fiangonana sy fivavahana samihafa ka hatrao amin'ny firenena. Fa izao ny filazantsara.
Izao ny filazantsara. Mbola tsy tara, tsy misy hoe za ve efa vehivavy lehibe ty de hiverina jardin d'enfant andeha hianatra indray, mety ho sarotra zay. Fa tsy any amin'ny système-na fianarana any am-pianarana io foana no azonao mianatra tsikelikely sy mamparanitra ny sainao. Fa efa misokatra be am'izao ny fahalalana de efa misokatra amin'ny internet n'aiza n'aiza, efa be dia be ny programa mampatanjaka antsika vehivavy araky ny tanjon'ny pejintsika hoe atanjaho ny vehivavy malagasy, empower malagasy women. Omenanao maimaim-poana eto amin'ny Facebook zany ireo zavatra ahafahanao mianatra tsikelikely, tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny ihany, fa indrindrandrindra ara-panahy. Zay no mahatonga antsika miainga avy amin'ny tantaran'ny vehivavy ao amin'ny baiboly, satria tsy ampy io hatsaran-tarehintsika vehivavy fotsiny io. Tsy ampy io fianarantsika mikarakara vatana fotsiny io. Tsy ampy ilay fahaizantsika fotsiny ny zontsika sy ny maha-izy azy atsika, fa ilaintsika ny saina tahaka ny Estera mba ahafahana manana stratégie maty-paika hanoerana ny système efa manao tsinotsinona sy manambany antsika efa niainana n'arivo-taonany maro. Tsy zavatra ho voavà vetivety zany, tsy nisy mouvement féministe avy de indraika nipoaka de nandresy zany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao. Fa mandeha tsikelikely, amboarina tsikelikely miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina indrindrandrindra. Tsy ampy koa ny fanahy masina fotsiny. Fanomezam-pahasoavana manokana exception zany mamaneny lava sy volavana Germaine sy vehivavy maro izay resahan'ny Kristiana hoe tsy nandalo tany an-tsekoly akory reo nefa nanana ny tenin'Andriamanitra. Miracle exception zany fa isika vehivavy tompoko mila mianatra. Zay vao miha-maranitra tsikelikely ny saina. Tsy maninona miverina mianatra sekoly alahady anie tsika eto e. Na de tsy nianatra sekoly alahady tamin'ny fahazazantsika mbola tsy tara. Mila vehivavy tahaka ny Estera isika. Tsy hatsaran-tarehy fotsiny, fa sasà izy nanomboka mbola kelikely. Tsy nitezany ray aman-dreny ny Estera, satria maty tamin'ny fahababoana ny ray aman-dreniny. Fa tsy hoe de nipiripirina tany fa zaza-kamboty taizany cousin. Fa nampianarin'io cousin nitaizana azy io ho sasà Estera. De nanaraka izy. Azo io fa tsy afaka nandeha tan-dakilasy tahaka ny zaza rehetrarehetra Estera. Fa tsy hoe za manko de fa tsy nianatra de fa ty ny anjarako de fa tsy maintsy eto e. Novolena hatrany amin'ny fahazazany Estera zany, ka nahatonga anazy hanao vy very ny ainy amin'ny fotoana tena kritika teo amin'ny tantaran'ny firenena. Raha ny tantarako manokana moa, rehefa manomboka mizara nyity nofinofiko momba nyity vehivavy malagasy ty satria ny zavatra misy zany aloha ny tena mampalahelo hatreto tsy za rery ny mahatsapa an'ity fa betsaka ny vehivavy malagasy te hanampy ny vehivavy malagasy sy ny malagasy namany, fa isika samy malagasy mihitsy no efa voataiza tsy sahy mandray andraikitra ary indrindrandrindra tsy sahy hiditra risika ho an'ny hafa zany. Amin'ny kolotsainy tandrefana tena hoe zany olona sahy manao vy very ny ainy zany antsoina hoe héros. Tena hoe tena malaza zany Martin Luther King Junior zany satria izy tena lehilahy mainty hoditra pasteur amerikanina niady ho an'ireo mainty hoditra natao tsinotsinona tamin'izany fotoana zany. Tena maty ny vonoina izy nisy nitifitra teo amin'ny faha-efapolo taonany teo fa isany héros zany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao, indrindrandrindra amin'ny tantarany Amerikanina. Hoe zany ny tokony ianarana. Sahy manao vy very ny ainy na de maty aza. Fa amin'ny kolotsaintsika malagasy, ahoana ny anaovantsika olona ohatran'izany? Raha efa hita fa tsy avokatra tsy atao inona io de anao de mandeha manao fahatany an'io any. De mba olo adala. Zay ny zavatra matetika hita eto amin'ny Facebook eto. De mba misehoseho loatra moa de tena
miseho ny ainy ho zavatra izy de sasa manao an'io any. Izany ny anaovantsika malagasy ny atao hoe olona mba samy joro, tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny hafa. Inona zao ny idiranao amin'io? Tsy nivady aman-janaka anao any ny karakaraina fa inona mampinehaneha anao am'zany vehivavy malagasy efa tsy avitra ntsony zany? Izany no toe-tsainantsika vehivavy malagasy. Fa androany amin'ity tenin'Andriamanitra ty de ampaherezin'ny tenin'Andriamanitra antsika fa Estera rery, vehivavy jiosy anankiray, de afaka namonjy tsy ny vehivavy fotsiny ihany fa ny mpiray firenena tamin'ny ray manontolo. Tena héroïne fa tsy ninehaneha i Estera. Ary io lay tenin'ny fahendrena malagasy. Tsy nanao mahery tsy maody kosa i Estera. Ity moa zany lay tena tokony antefan'ilay teny mahazatra teo hoe de mba sasa fahatany. Misy ny olona de sasa hiady fahatany. Ozy ny fahendrena malagasy ny atody tsy miady am-bato. Raha iny atody manta iny ianao ny andeha ady amin'ny vato, potipotika eo. Fa raha atody masaka mety tsy avy de fa mipirotsaka rehefa latsaka. Ary vato kely ny nampiasany Davida netiny namono any Goliata be. Ka raha ozy tsika vehivavy hoe atsika ne am'izao tsy afaka manao ninninne. Efa firy taona lasa zay, efa génération firy, efa zao ny fiterentenan'ny vehivavy malagasy ka atsika no afaka ninona eo. Marina zany. Araka ny lazaiko teo tsy avy de tonga ho azy hipoapoaka ho azy eo ny fandresena sy ny fanovana toe-tsaina ialana am'zany fampijaliana sy fanaovana tsinotsinona vehivavy zany. Fa mila tsika hanomboka kosa nefa. Tsy voatery ho atsika, tsy voatery ho any zanatsika, na ny génération eo no eo, fa mila mpanomboka io. Vao afaka manantena fiovana tsika ho any amin'ny génération any afara any. Fa tsy anao ty tena fotsiny hoe za kosa mba efa nomena tenako zay omena vola mangina, za efa mba nomena toerana kely aleo mba hangina am'izay fa avelao any reo sisa reo. Tsy nanao an'izany Estera. Azony Estera natao tsara amin'ny mahavady amin'ny mpanjaka anazy fotsiny niaro ny tenany tsy hiara-maty tamin'ireto jiosy tany amin'ny tany nisy anazy reto. Nazony natao koa niaro any ilay nitaizana azy fotsiny hoe zay roa mba aza vonoina miaraka amin'reto olona rehetrarehetra reto. Fa tsy tia tena tahaka an'izany Estera. Fa rehefa nanana ny toerana na izy azy, afaka niady ho an'ny mpiray firenena taminy izy de ozy izy hoe ataoko ahoana ny hijery ny loza manjo ny fireneko. Tsy maintsy mijoro aho. Ary ny fijoroan'i Estera de tsy zavatra terateraka ho azy teo fotsiny hoe fo maraina Estera de hiady ao amin'ny fireneko za. Ampitahaiko amin'ny tantarako satria misy moa no miteny hoe anao moa zany de manantena inona amin'ity fampianarana ataonao ty sy ty etsiketsika ataonao ho an'ny vehivavy ty. Tsy hoe tonga andafy aty de miseho sasa miteniteny eto amin'ny Facebook eto, mety hoe opportunité zay, mety hoe avantage, privilège azoko ampiasaina hampandrosoako ny vehivavy mitovy amiko fa miainga avy tany amin'ny fitezana io tompoko. Za isan'ny akaiky indrindra ny dadanay ary ny zava-manahira ny vehivavy moa de tena inspiré ara-baky teny avy amin'ilay fandaharana noforoniny dadanay hoe zava-manahira ny tanora tamin'ny fahavelony. Mbola kely zany de fa aprisiny foana za hoe samy teny, samy ady. Tsy zavatra niforoporonina fotsiny hoe tonga ty andafy de sasa fahatany. Fa manomboka ao an-tokantranon'ny ray aman-dreninao anao rehefa enona avela hiteny. Fa betsaka antsika vehivavy mbola zaza de fa tsy enona, tsy avela miteny mihitsy de na de fa lehibe aza manana ny maha izy azy aza de tsy samy teny. Satria efa zay ny tezana hatramin'izay. Rehefa tamin'ny nianatra any anay moa zany nianatra tamin'ny sekoly katolika foana hatramin'ny fahazazako. De tao amin'ny Saint Gabriel, Montfort Saint Gabriel Mahajanga nianatra nanomboka tamin'ny 6e ka hatramin'ny terminale de ny ao zany rehefa ianao no meilleur élève, zay meilleur élève lehilahy sy vehivavy voalohany no lasa délégué de classe. Io zany tsy le fifidianana hoe fidina délégué de classe de miady seza sy ny tariny tsy ohatran'izay tamin'ny andronay fa tsy haiko moa am'izao.
Fa ny délégué de classe tao amin'ny Montfort Saint-Gabriel de zay meilleur élève vehivavy sy meilleur élève lehilahy no tsy maintsy délégué tsy manana choix. De za moa zany mba isan'ny meilleur foana hatramin'ny anarako am-panetretera ny itenenako an'izany ilazako hoe tezaina manomboka mbola kely koa io fahaizana io. De lasa délégué de classe de tezain'le sekoly koa zany hoe ity zaza ty mahay de fa ampianarina mandray andraikitra. Nanomboka 6e za délégué de classe foana hatramin'ny terminal zany efa olona tara lava de mitondra an'iny cahier de texte iny foana makany amin'ny salle de prof isan'andro isan'andro. So ihany moa fa mba misy lehilahy sy vehivavy de am'le mahatara lavana ka de manao négociation foana am'zay délégué lehilahy hoe mba anao no maka anazy amin'ny miditra fa za mpanatitra anazy rehefa mody satria za tara lava. Asiana stratégie ohatran'izay fa tsy hoe nareo vehivavy tsy havita inona eo de avela tsy ampiofanina eo anareo fa tsy hanao ninona de mipetraka tokoa eo. Azontsika vehivavy miaraka am'izay faiblesse amin'ny maha vehivavy tsy mitovy hery. En général tsy mitovy force mihitsy ny lehilahy sy vehivavy fa zay nomen'Andriamanitra anao kosa de afaka ampiasainao. Voataiza hatrany ampianarana zany hoe mandray andraikitra délégué de classe de efa manamanana an'io fahasahiana miresaka amin'ny mpampianatra, miresaka amin'ny directeur, amin'ny solotenan'ny mpianatra. Ary ny promotion-nay tao amin'ny Saint-Gabriel moa de isan'ny promotion koa hoe tena misy ny antsoina hoe mainty molalin'ny Saint-Gabriel fa ny promotion-nay bac 2008 tao amin'ny Saint-Gabriel manana fikambanana manokana mihitsy koa zay antsoina hoe Saint-Gabriel mizara izay. Zany hoe ny promotion manodidina anay teo zany efa olona tsy manaikinaiky tsy rariny misy zany. Olona efa hoe mifampiresadresaka foana ahoana ny hanasoavantsika ny manodidina antsika. Fa tsy hoe mahay marani-tsaina de ampiasaiko ampanakarenanakahy fotsiny ty fa tsisy rarahiako an'izay manodidina zany. Tezaina hatrany amin'ny fahazazana io. Ary io rehefa nianatra théologie koa za taty afara, ny promotionko na tany amin'ny institutiel na tany amin'ny salte de manana fivoriana manokana foana zay hoe ataontsika ahoana ty fahalovana eo amin'ny fiangonana ty, andaontsika hanomana stratégie. Tsy zavatra tonga ho azy zany ny fanovana. Fa mila fahalalana saina, mila fikirizana amin'ny fianarana, tsy tonga délégué sy meilleur élève fahatany zany ianao fa misy fifoazana maraina mianatra lesonao, misy fiaretana tory manao devoir ao. Fa tsy hoe reny nefa zanaka mpampianatra reo mianakavy fa mahay daholo mihitsy, tsy misy an'izany. Tsy misy an'izany zanaka mpampianatra tsy miaro tory mianatra lesona de mahay fahatany zany. Tsy misy an'izany vehivavy sasa miteny foana zany raha tsy namporisina hatrany amin'ny fahazazany. Tao amin'ny skoty hatramin'ny mbola kely de manao senety eny am-piangonana eny isaky ny krismasy amin'ny masom-bahoaka anao miteny, manao mima, manao kilalao, manao hirahira. Tezaina hatrany amin'ny fahazazana ny fahasahiana. Tsy sahisahy foana fa ny fahasahiana miseho sehatra, ny fahasahiana miteny. Tahaka ny nataon'i Estera. De zavatra voataiza hatrany amin'ny fahazazany fa tsy hoe efa tonga vadina mpanjaka izy voasasa fahatany. Teo amin'ny fianakavianay koa moa zany isan'ny ananako finoana sy fahasahiana de raha mijery fotsiny sa tantaran'ny dadabenay papan'ny papanay zay tena le sud-est, Vangaindrano zanaky Lopary. Isan'ny farany mampalaza anay Antehisaka ny hoe tsy miditra pasanay ao raha vao olona mifangarongaro foko zany. Fa zao dadanay no isan'ny nandrava n'io lalàna nilovany hatramin'ny razambeny, hatrany amin'ny dadabenay hatramin'izay io, izy no lamatoa nandeha nanambady vehivavy Tandroy voalohany. De hoe tsy miditra amin'ny fasan-drazana nareo fa ny fasantsika kiborontsika tsy maintsy antsika Antesaka avao miditra ao. Fa izao dadabenay ary izy niditra voalohany amin'ny fasan-drazanay vaovao hoe manomboka amin'ny taranako de tsy misy an'izany tsy maintsy Antesaka fotsiny zany vao miditra amin'ny kiboron-drazana. Fa manomboka amin'ny taranako satria ny zanako samy nanambady foko hafa daholo, misy 5 mianadahy dadanay fa samy amin'ny foko novadiny daholo amin'izay nanomboka tamin'ny dadanay sahy nijoro voalohany, adiny anazy nanambady an'izany mamanay Tandroy zany, tsy nanaiky mihitsy ny dadabenay sy bebenay raha tsy nisy mpitondra fiangonana maro nitsangana
nandresy lahatra an'zareo hoe efa kristianina tsika. Vao nanaiky an'izany hoe nanambady an-tandroy ny Antesaka ary dadabenay no niditra amin'ny fasan-drazanay vaovao manomboka aminazy eo de mahazo miditra kobory raika ao daholo zahay avy amin'ny foko 80 eran'ny Madagasikara taranany fa tsy voatery hanaraka an'iny hatramin'izay intsony. Misy foana ny vahaolana, miovaova ny fiainana fa tsy hoe efa io foana hatramin'izay de tsy maintsy miditra amin'io na tiana na tsy tiana, tsy andron'izany intsony amin'izao monde post moderne iainantsika zao na de any Madagasikara aza. Tahaka zany koa dadabenay avy amin'ny mamanay, an-tandroy koa izy tany amin'ny tanànany Bara tany hoe tsy maintsy mangalatra omby vao mahazo vady. De hozy izy hoe za kristianina na de zava-dehibe amiko aza ny fomban-drazana sy ny fahendrena malagasy aty amin'ny tanànany Bara aty tsy mety amiko zany kolontsaina hoe tsy maintsy mangalatra omby vao hanambady zany. Lasa izy nifindra avy any Ambovombe, nifindra avy any Osy, nandeha nifindra any Manaratsandry Mahajanga, zay no nahatonga andry mamanay zanaky Manaratsandry. Tsy hoe feheziny io rafitra efa hita hoe tsy izy io foana, fa ianao rery de afaka manova ny tantarany taranakao. Niesoeson'olona hono izy tam'izany hoe maninona mandany vola reto zanaka vavy reto, manino ajajam-pela ao andaniagny vola andeha alefa mianatra eo. Zany hono nataon'ny dadabenay tamin'ny nampianatra andry mamanay sy rahavavin'ireo tany an-tsekoly. Tena nandaniana vola satria tsy nisy CEG tao Manaratsandry de nalefa nianatra tany Marivoay, antoana ny trano, amidy ny omby, ampianarany zanaka. Vita indray ny CEG tao Marivoay, tsy nisy lycée tao Marivoay, nalefa nianatra tany Majunga ry mamanay, tany moa no nahitany an'ny dadanay rehefa aveo satria dadanay zanaky Majunga. Tam'izany andro zany, tamin'ny androndry mamanay zany vehivavy ampianarina andaniana vola mianatra zany mbola vao génération ray talohantsika zao zany mbola hoe hatramin'izao mbola atao tsinitsinina zany vehivavy mianatra zany ary tany amin'ny université de mahita maso fa isika vehivavy hatrany amin'ny université manao ohatran'izao ny ray aman-drenitsika mandefa vola hanohanana antsika hianatra de inona ny ataontsika any? Manao kivadivady de manao kivadivady tsy maninona za koa nanao concubinage tany amin'ny université de Fianaratsoa fa tsy nataoko tsinitsinina ny fianarako. Samy alefan'ny ray aman-dreny hianatra zao de atsika mpianatra ny université vehivavy alohan'ny examen mbola sahirana manasa lamba n'ilay lehilahy sipa fa mbola tsy vady akory aza, izy mianatra tsara manomana ny exameny fa ianao sady mizesta hoe za sady mpianatra no mila mikarakara anazy am'izay mba halainy vady de reraka anao manasa lamba, mody aloha anao mikarakara sakafony nefa samy mianatra zao ny diany amin'ny université. Ry vehivavy malagasy io. Tongava saina tsika. Aza manotra be fahatany tahaka ny vasty, fa io saina sy fahalalana nomen'Andriamanitra antsika io, indrindra ny finoana sy fiantsoana nomen'Andriamanitra antsika io, tsy natao ho viravirany rafi-piarahamonina sy ny tantara toy izany fa afaka mijoro tahaka ny Estera isika. Afaka mijoro manova ny tantara tahaka ny nataon'i Estera isika. Fa ny lesona faharoa de zao, tsy etieti-po tahaka ny vasty tsika. Na hamalimaly be ho bebe vava fahatany eto amin'ny réseau social eto tsika. Ary ny lehibe indrindra de zao, tsy vitan'ny vehivavy ray, roa, telo io. Tsy nisy mouvement féministe hoe vehivavy anankiray fotsiny tahaka ny Estera zany de nahavita niaro ny jiosy rehetrarehetra. Niantso ny jiosy rehetrarehetra teo izy, niara ny vavaka sy ny fadihanana taminy aloha. Zay vao sany roso tamin'ny plan manaraka. Ary tsy erin'ny sainy ray samy rery tsy hoe Estera rery ny resy lahatra hoe mila vonjena reto jiosy reto fa ho faty. Fa niaino tsara ny torohevitry ny tonton na cousin araka n'izay fikarohana teolojika ny maro moa. Niaino tsara ny sosokevitra, niara-niasa, niaino hevitra i Estera.
Tsy Estera Samrery fa niaraka tamin'ny Mordekay izy. Niaino sosokevitra tsara, niaraka namolavola. Zay no isany tsy mahatafavoaka antsika vehivavy malagasy. Tsy misy sahiditra risika. Zay mbola mitsinjo zanaka anay mbola kely ka andao foana nareo raha andeha. Fa zay de hiandry eto, hiandry an'Andriamanitra hiasa eto, hivavaka mafy fotsiny fadianina zay fa zay tsy hitsangana andeha hitsangana ary amin'ny devant ny mpanjaka ary tapa-doany. Tsy misy sa manao an'izany. Fa Estera na de nanana fahasahiana izy tsy nisososo rery tany fa ilaina ilay solidarité. Niaraka nivavaka. Ary tsy hoe nisehoseho izy hoe nareo foana mivavaka za vadin'ny mpanjaka za tsy mifadianina miaraka aminareo. Niaraka nifadianina. Ka nandeha tamin'ny finoana rehefa nivavaka sy nitalao tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'ireto mpiray tanindrazana tamin'ireto Estera. Ary zay no isan'ny nampahomby ny famonjenan'ny jiosy izay nataony. Rehefa avy nivavaka koa izy tsy hoe tena manam-pinoana amin'izay za. Avy defa andeha hitsangana devant ny mpanjaka ary hoe ty za hiady ho an'ny jiosy. Vakio tsara ny bokin'i Estera. Fa nanao fanasana voalohany aloha izy. Nanasa ny mpanjaka, nanaja tsara n'ilay hiérarchie teo fa tsy ny brûler le feu mihitsy izy ka hoe ho fatoran'iny fisososoana sy fidedadedana hoe vadin'ny mpanjaka iny. Niangavy, nanara-dalàna, nianarany tsara aloha inona ny lalàna efa misy eo. Zay vao samy roso any amin'ny mpanjaka any fa matapa-doa tamin'izany na de vadin'ny mpanjaka aza anao ny avy de misosososo fotsiny. Nanao fanasana voalohany aloha izy. Nasehony hoe mba misy zavatra tiako angatahana aminao ry mpanjaka. De nandeha nody mihitsy ny aloha ny mpanjaka de vakio tsara ny bokin'i Estera fa iny le fanasana voalohany iny nanaitra ny curiosité ny mpanjaka hoe en danger ny vadin'ny mpanjaka, natsidika n'le resaka fa mbola tsy niaraka amin'ny action avy hatrany izy. Ary nataony izay nahateo an'ilay fahavalo mikasa hamono an'zareo mba ahafahany mamono anazy amin'ny bon moment, bon endroit. Stratégie zany tsy hoe atao amin'ny saina fotsiny de entina mbavaka fotsiny fa mila miditra milalao anatin'le système anao. Zay vao tafavoaka tahaka ny nataony Estera. Efa tamin'ny fanasana faharoa, efa nanana fotoana nandinidinihana tany ny mpanjaka ary nirevizen'ny mpanjaka ilay lalàna tamin'io fotoana io hoe tsy maintsy vonoina ny jiosy rehetrarehetra satria ny antony Mordekay tsy nety nandohalika ny vavaka ny ankohoka tamin'ny Hamana. Ilay te hamono tsy Mordekay fotsiny no kasainy Hamana ny vonoina fa nafangarony tao ny antisemitisme, tsy fitiavana jiosy. Hamana ray tsy nety nivavaka ny ankohoka taminy de occasion ty ozy izy avy de ararotiko ny jiosy rehetrarehetra miaraka vonoina amin'ilay andron'ny Porima. Ilay fetin'ny Porima izany teny midika hoe akitsapaka izy io. Natao akitsapaka ny daty hamonoana ny jiosy rehetrarehetra. Io lay nivadika fandresena taty aoriana lasa andro namonoana an'ilay mikasa hamono ka lasa fety firavoravona famonjena ny jiosy rehetrarehetra. Zay lay fetin'ny Porima. Zany hoe miandry bon moment. Stratezika tsara anao de miandry bon moment. Tamin'ilay fanasana faharoa zay vao nidevoalen'i Estera lay tena tiany hatongavana. Hoe misy te hamono anakany zany ka jiosy mpanjaka be zao tsy ary nahay hoe jiosy kay ty vadiny ty hadasany anarany fa tsy Estera. Stratégie miaraka amin'ny finoana. Fa tsy hoe finoana fotsiny ihany de mipetra-potsiny eo. Na aktivisme fotsiny ihany mandeha amin'ny fahasasahiana fotsiny mahery tsy mody tsy ela velona fa tsy mandeha amin'ny finoana sy consultation an'Andriamanitra. Isika vehivavy, indrindra vehivavy kristianina nampianarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantaran'ireto vehivavy ato amin'ny baiboly reto zany de mahalala fa natsoan'Andriamanitra isika hamonjy
ny vehivavy, ny kristianina, ny firenena izay misy atsika. Tsy ho rafi-piarahamonina mampangina vehivavy, akohovavy maneno, tokantrano tsy ahaka sy ny tariny io no hanginantsika fotsiny manoloana ny fanolanana, famonoana, fampijaliana, fanaovana tsinotsinona ny vehivavy mitovy amintsika. Fa ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fampianarana izay mitohy atao eto. Fa ilaintsika ny finoana tahaka ny Estera, fa ilaintsika koa ny fahasahiana hanao vivery aina tahaka ny Estera, nefa tsy mandehandeha fotsiny amin'ny hetim-po sy ny aktivisma amin'ny herin'ny tena, fa mila ny solidaritentsika miara-mivavaka ary indrindra miandry bon moment hanafaka ny vehivavy mitovy amintsika. Dea ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.